Fiadanana tompoko professeur Mialy Razanak'olona ihany tonga ao tokantranonao indray hitondra ny fampianarana ny amin'ny andro farany dia miangavy ianao avy hatrany raha mahita an'ity fandarana ity ianao dia jerevy ny partie 1 2 3 satria efa partie 4 ity fampianarana izay omeko anao ity. Ny lohahevitra izay ampianariko anao dia tsy miova fa mbola ilay hoe karazana fampiakarana ny fiangonana kristiana ho any an-danitra miisa 3. Raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe les 3 types d'enlèvement d'église ho an'izay havanana kokoa amin'izay teny frantsay izay. Ny farantsika tamin'ny fanontaniana tamin'ny partie 3 hoe iza re no miditra ny lanitra voalohany amin'io fiandrasan'ny tompo eny amin'ny raha ho an'ny lanitra io an'ireto fiangonana malalany. Dia ny tenitsika zavatra valiako amin'izay ilay izy ny miditra aloha hoy ny baiboly dia izay masina indrindra aloha. Ny masina indrindra amin'ireo dia ireo maty tao amin'ny tompo alohan'ny fahafatesana alohan'ny tribulation fahoriana fitotoana. Io ilay teneniko anao hoe mety ho za mety ianao tsy hatratra ny fotoana io dia izay maty tao amin'ny tompo ireny alohan'ny masina ho an'Andriamanitra voalohany. Faharoa ireo velona tao amin'ny tompo dia nafeniny any ambany tendrombohitra. Ireo tsy nampiakariny intsony any amin'ny paradisa direct ireo fa miandry ny moitié miandry ny atsasaky ny fitotoana ny tribulation izay ireo vao ampiakarina fa tsy ao anatin'ny fitotoana ny tribulation zany izay mifanaraka tsara amin'izao fampianarana ny type d'enlèvement zao ihany no miakatra any amin'ny paradisa fa tsy misy mandeha mialohan'ny fotoana antsony. Dia ireo nafen'ny tompo ao anatin'ny tendrombohitra ireo dia alain'ny tompo ireo zany sokajian'ny tompo koa hoe maty tao amin'ny tompo ireo ireo satria nanombo ny nofon'ireo fa tratra velona fotsiny izy na tratra n'le 3e guerre mondiale izay hipoitra ao amin'izao ady ngeza be aseho an'Andriamanitra amintsika ety am-piandohana zao. Dia ireo aloha izy ny tompo no nampianarina tsara mihitsy izany teny izany mankony ao amin'ny Tesaloniana hitantsika ilay izy rehefa mamaky ny Tesaloniana tsika fa misy teny ny apôstôly ao miteny hoe tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa itsika izay velona dia tsy mba hialo lalana no ireo maty tao amin'ny tompo fa ireo aloha izy no hitsangana dia izay vao isika velona. Maninona moa ilay velona no taraiky ohatr'izay satria ireo ilay atao hoe virginy 5 adala izay niandry niformena 3 taona izay vao niamasina 3 taona sy tapany izay vao niamasina. Donc tsy dia masina loatra izy par rapport amin'ireo maty tao amin'ny tompo karazany 2 izay nasoron'Andriamanitra tsy hiaina ny grande tribulation hatreny am-piandohana io. Dia ianao angamba hiteny fa maninona koa ilay tompo manavakavaka tena hatramin'ny voalohany ange dia efa tokony ho fantatritsika fa manavakavaka Andriamanitra tena manavaka izy. Ny masina dia tena prioritaire aminy ny olona obéissant makatony teniny dia tena prioritaire aminy tena hoe ireo no rombahany voalohany avahantsika fa manavakavaka izy fa mahafinaritra aminy fotsiny manome fotoana izy hifonana manome fotoana izy rattrapentsika ny fahotantsika dia izay no mahafinaritra aminy fa raha tsy nanome fotoana izy raha tsy nisy an'i Kristy raha tsy nisy an'io andron'ny fahasoavan'io hoe saison de grâce nisan'i Jesosy Kristy tompo nataony namonjy antsika io asa izay nahazo antsika fa dia any amin'ny elo daholo izay diso dia any amin'ny elo izay diso dia any amin'ny elo fa sofa nisy Kristy tompo asa mba fantatrao ve ny fanomezako lanja tsara ny idiranao anatin'ny sainao hoe ay ve zany ny asan'ilay Kristy fa tsy hoe io ilay Kristy mahafinaritra be dia amoronana hira dia hirairaina dia izay fotsiny za mahay mihira be tsy izay ilay izy fa tena misy atsipiriana ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika atsipiriana tsy ho avy hamafa ny lalàna hoy ny tompo fa ho avy hanatanteraka azy dia tsy misy misy ty zavatra ho tavela mihitsy ireo lalàna nataon'Andriamanitra fa na niteboka amboniny iarao izy
dia ho tanterahako tsara fa ho ataontsika amin'ny fitiavana ilay izy fa tsy tereninareo anao azy. Dia mampatsiahy anao azy zany hoe tafakatra ny Virginie Jimy Adala lasa endry. Dia fifaliana ho an'Andriamanitra reo rehefa miakatra any an-danitra any manao akanjo fotsy dia ho hitanao fa ampianatra an'izany ianao rehefa aoriana izy ilay tavelo io izy amin'ireo olon'ireo fa hita tsara amin'ny apokalypsy hoe reto ilay voavitra voalohany dia reto ilay andiany faharoa tavela taty aoriana dia mbola misy andiany fahatelo enlèvement fahatelo izay tsy azo antonoana ary tsy maintsy ampianariko anao ary maniry mba ho raisinao ilay fampianarana fa azo atao hoe izany koa hoe dia marina izany koa aza manao an'izany hoe tena aza manao an'izany fa famonjena ny fanahinao angety ary tsy hainao ihany fa izay mahay dia mampianatra izao zavatra ampianariko anao izao dia ampianaro raha mpampianatra sekolelady ianao dia mba ampianaro ny mpianatra ao ny pasteur anao mety tsy mahay an'izao fa izy moa tena tsy maintsy ny pasteur anao mampianatra izay vao mety izany ny atao hoe esprit de religiosité izay farany tsy tiany Jesosy mihitsy hoe fa ny anao hoe anaram-piangonana no henonao misy karazan'olona tsy haino mihitsy raha tsy ny pasteur no teny raha tsy io fiangonana io fa aiza ny afantaranao hoe hainy fiangonanao ve zany sa tsy hainy mahazo an'izany ositra zany ve izy nisy fampianarana ny amin'ny anarany ve amin'ny fampiasana n'io baiboly io fa misy pasteur tsy mahay afa-tsy ny ray apatelon'io baiboly io dia ny ray apatelon'io ihany no averimberiny aminao hoe mandra-pahantotra anao 10 taona ianao zazakely 10 taona ianao niditra sekolelady fa 10 taona ianao ny ainy ihany ny ray apatelony ihany ny ampianariny koritianina ny ainy dia koritianina ihany ny averiny aminao mahavonjy ianao ve mififikirana amin'izany fiangonana tsy ampianatra fa tsy koritianina zany ny sasandray lalàna ny ainy dia lalàna ihany ny averimberiny aminao ancien testament tsy fantatra hoe mitondra inona tsy omeko tsy ihany ange ny tanora indrindra ny lehilahy mahita hoe tsisy azoko mihitsy ty fiangonanareo ty ndanonareo vavaka ohatrany tsisy azoko mihitsy ilay izy ka tsisy fampianarana tsisy nininona ataona eto zany dia miteny amin'ny pasteur ho adinontsika pasteur mpampianatra asa tsika ne ny te hisafidy ampianampianatra oloneo ampianatra tenin'Andriamanitra nga nisy nanery fa rehefa tsisy nanery ilay izy dia ataovy amin'ny fo satria fitiavana ny anaovana azy fa tena miteny aminao ho adinina aminao mahafinaritra ve mipetraka amin'ny orgueil amin'ny ampopo miteny hoe zay ny ahy za tsy ova amin'izay mihitsy fa ny ahy fantatro dia prospérité ny atao hoe famonjena ny andray ny fantatro dia ny anjely atsoina rehefa te hivavaka dia miziriziry amin'izay ianao dia ny olona hoentinao miditry ny lanitra tsy tafiditra fianao koa tsy tafiditra dia tsy haiko aloha midika an'izany fa verimaintsika raha ohatran'izany fa ny zava-panahy tsy azo atao amin'ny mokon-doha ohatr'izany mampianatra anao mihitsy za tena mahitsy rehefa miteny tsy vilivily mihitsy aza mampiasa mokon-doha rehefa mandeha mitoroteny manaraka Kristy fa ho tsaraintsika isaka mokon-dohantsika hoe tsy nety na toroana tsy nety nanorony marina fa menatra koa ny sasany dia menatra tsy samy torony marina fa mbola hitsaraina anao ary raha tavela ary saotra an'Andriamanitra fa ao anatin'ny tribulation tena hoe tsy navelan'Andriamanitra mpianatra tsony hoe pasteur tsy tafakatra tamin'ny Virginie Jimy endry voalohany fa rahareo angamba ny navelana mpianatra dia mbola ny tantara motoany sy ny dimany sy ny famonjena amin'ny vola sy ny eo anany karamanao ray volana dia ho tahiny ianao dia miakatra ny lanitra ianao amin'izay eny taingina eny amin'ny rahony fa endry ilay Andriamanitra satria tena dernier zay le hoe dernière verline hitsofohana ny lanitra na ho very mandrakizay na voavonjy mandrakizay zay ange ny dikany hoe ho avy Kristy io fa tsy hoe tenitenenina fotsiny izao body sy adala rehetra izao vao mahita hoe mipoaka ny gaz tetsenanina dia nitondraka ny rano tetsenanina dia ny accidenté ny fiarany sesety tena ho avy mihitsy Kristy ka tena ho avy fa mba fantatrao hoe ho avy Kristy tenenao voavonjy ianao sa tsy voavonjy dia ahoana ny ankonanao koa sao dia ianao rery ny voavonjy dia tena mampianatra anao hoe ka tena ataovy sérieux ianaro le baiboly dia appliqueo fa tsy izao olona miteny hoe za efa voavonjy dia voavonjy zany aza manamaro teny ohatr'izany fa i Paoly apôstôly aza
tena ny akosy teny fanahy masina mandra-pahafatiny amin'ny teny ankehitriny sombitsombony ihany ny fantatro dia okarenao tsy andoka tena dia hiteny hoe efa haiko izany efa haiko fa janony ihany ny fampianarana sao dia hanenenana dia raha mba mety koa dia manomboka izao dia mba ray sérieux ny fampianarana izany ampianaro amin'ny vady aman-janaka ao ampianaro amin'ireo ray tam-po raha tianao izy fa tsy lozana mivory fotsiny fianakaviana rehefa mivory fa mba ampitao tanteraka amin'ireo mba ho vonjena fa tsy tiana ho vonjena pero olona mpivavaka fianakavianao ireo vonjeo izy fa azavela mipetraka fotsiny amin'izany dia toy izay izany io no mba fantatritsika io no mba fantatritsika mitribulation io no mba fantatritsika hoe mitsena Jesosy eny amin'ny rahaonandro eny mitsena n'izay efa voavonjy tokoa izy voaisany dia ireo virjiny dimy adala lasa endry sy ireo virjiny endry efa nafenina efa miandro fotsiny amin'ny fotoana fampiakarana vady eny amin'ny teny hita eny amin'ny rahaonandro io dia inona ny zavatra amafisiko aminao io fampiakarana enlèvement faharoa io kosa dia tena hita maso io tsy ohatran'le voalohany hoe nanjavona fotsiny ny zanako teny akanjony sisany teo fa io indray dia hita maso tena toy ny elatra hoy ny baiboly izay mitselatra avy any antsinanana makany andrefana izay tsisy izay tsy mahita azy izy tsika ny tsy mahita orana dia rehefa misy tselatra dia mahita hoe tselatselatra be ohatran'ireny mitrakytsika dia mahita hoe nyreny ny kristianina voavonjy fa miakatra nareo jiosy mafinoa miavinavina hoe izay tsy mila ny Jesosy ary ahita hoe ary toa niakatra daholo ny kristianina voavonjy teo amin'ny moitié ny tribulation izany zavatra izany anie ireo olona anaty gery izany zavatra izany dia anaovan'Andriamanitra démonstration ny fahefany io lanitra sy ny tany io tsisy izay tsy mahita hoe nireny fa niakatra daholo ny olona miakatra eny amin'ny rahona dia homaina sy sina ho arigina ry jiosy ao Moyen-Orient homaina sy sina ahita amin'ny jiosy rehetra mihitsy na leo tavela any Europe any Amerika any Japon any anina ny jiosy aty Afrika ry jiosy vrai jiosy tena hitanaka hoe arikay tena mariny ilay hoe mandeha eny amin'ny rahaoan'anitra i Kristia hitsena ireo nino azy na raha kristianina jiosy miaingy kristianina jiosy mijoro tsara miaingy fa ry jiosy tsy nino afa-tsy Jehova io tavely io ry talmody ry zareo tsy te halala ny Kristy tompo fa nenay jodaisma ihany Jehova ihany nenay ny Andriamanitra fa izay tsy miraharaha ny Jesosy Kristy tompo tsy miraharaha ny fanamasina tsisy dikany aminay izay telo izay irainareo reny hitanaka daholo ijery hoe ary toa tena nisy ilay Jesosy io ambony rahona io izy io toko tia moa ny jiosy nahita voalohany an'i Jesosy niakatra ny rahona dia tsy diso ny ten'Andriamanitra fa ahitako izany ny jiosy any Jesosy mipetraka eo ambony rahona miandry ny kristianina isa-pirenena rehetra na kristianina gasy io na kristianina fotsioditra io na mainty na aziatika na amerikanina lasa daholo engany hoe zasy ianao mba ho tafakatra somatsara amin'izany sy ny ankohonantsika fa laha ny fotoana fotsiny tsika mivavaka raha tsy hiakatra amin'io fampiakaram-bady ny zanak'ondry io dia izay aloha ny amin'iny fampianarana efatra iny fa andao indray tsika raha sitrakao hiditra any partie 5 indray fandarana fahadimy misaotra tompo